Taranja kickboxing malagasy voalohany hiatrika ny atao hoe sehatry ny Matianina Yannick Gaël Castro izay isan'ny mpiatroka malagasy kalaza amin'izao fotoana izao satria izy no hiatrika ilay fananana voalohany ho ACOPRO izay karakarain'ny fédération iraisam-pirenena izany. Tsy nitazapotsiny izay ry zareo avy any amin'ny faritra vatovato fivinany iny izay tanàna ny aviany Yannick Gaël fa dia nankahery ity mpiatroka malagasy ity. Maro nirina Yannick Gaël Castro no mpiatroka kickboxing malagasy voalohany hiditra eo amin'ny sehatry ny fananana Matianina. Noho ny zava-bitany ity boxeur malagasy ity no nanomezan'ny fédération iraisam-pirenena azy alalana handray anjara amin'izany fananana avolenta ho an'ireo boxeur mpandray vola izany. Ady 7 no efa natrehany Yannick Gaël, fandresena 7 ary ny fandresena 7 tamindreo dia KO-any avokoa ny mpifanandrina taminy. Indroa ihany izy no resy. Efa tompon-daka ny Afrika izy tamin'ny taona 2012 tany Gabon. Tompon-daka eran-tany lefitra kosa tany Hongrie ny taona 2012 ihany ary tompon-daka ny Afrika voafarany teo teto amintsika tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Noho io zava-bitany Yannick Gaël io dia tsy nitazapotsiny ireo olobe sy ray aman-dreny ary ireo manam-pahefana avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay nitarihany filoha-hevitry ny kongresy ny teteza mita Benja Urbain Andriatsizehena fa dia nankahery sy nanolotra valosoa 10 ariary ho an'ny Yannick Gaël. Avy any atsimo atsinanana raha teo moa ity mpiatroka malagasy ity. Io zany ho anay teneviny parlemanta teteza mita dia miaraka amin'ny vahoaka foana zahay. Dia midika zany io fa fanomezana hery ho an'ny atleta malagasy. Tokony samy hijery akaiky. Marina fa ny fitondram-panjakana teteza mita dia mijery ny atleta malagasy kanefa mino zahay. Fa raha manao ohatran'io tsirairay ny rehetra dia manana rispo bebe kokoa zany ny tanorantsika hiaro ny volonay pirenena. Zay zany ny antony nanosika anay hoe mendrika ny idaraina Gaël izay nitondra avo ny firenena malagasy tamin'ny ny batany ny amboara indrindra moa tamin'ny fananana tompon-daka ny Afrika. Misy ihany koa ny fangatahany mpiatroka avy any amin'ny faritra iny ny hoe anaovana ny fiantinana tompon-daka ny Madagasikara any amin'ny faritra Manakara ho anareo tompona ndraiky fanjakana ambony ahoana fandraisinareo an'izay misy andraikitrinareo hoe mahakasika rariny sy hitsiny zay satria raha Manakara zany jerevana araka ny nambara teo dia isan'ny tany ketsan'ny kickboxing ary nipoitra avy Manakara i Gaël. Ka raha ohatra ka atao Manakara ny tompon-daka ny Madagasikara ny kickboxing dia sorana ny fédération fa zay moa zany dia mila fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana na ny ministère na ny présidence satria fifananan'ny pirenena national ho atao Manakara dia andrainy andraikitra moa zahay fa mila ny fanohanany rehetra na ny zanaka pelezana ny zanaky ny faritra na ny mpandraraha rehetra dia tokony ifanometanana amin'ny fanatanterana zany tompon-daka ny Madagasikara amin'ny kickboxing ho atao Manakara zany. Titsakilan'izay dia nanamafy Yannick Gaël fa mbola anao izay hoavany eo amin'ity taranja ity ary mila fanohanana mafy satria tsy moramora ny hiatrika ireo mpiatroka kalaza maneran-tany. Le zavatra natao androany zany dia mahatonga anay risika bebe kokoa hiakatra amin'ny avoavokoa. Amin'ny taona ho avy zany le nao le dinana ho ACOPRO. Za zany vonina soamasara hoe maro zany le vonina sara ihany koa ny ampanjakana na ny mpanoana vonina dia za zany ezaka zany hibata titre zany amin'ny ACOPRO zany satria le mpanao ACOPRO zany presque efa fandona tamin'ny daholo ary efa hitako daholo le traikefany fa za sy dia matahotra an'le izy zany fa raha vonina sara ny fanjakana amin'ny vonina nona dia vonina koa zany. Araka ny filazan'ny filohan'ny fédération iraisam-pirenena dia ny mpiatroka malagasy ity no ho avy ny kickboxing maneran-tany.